fa nivoaka tamin'ny fahanginany ary naneho ny heviny mikasika ny toedra raha-pirenena Andriamatoratra William izay candidat tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ny 20 oktobra lasa teo. Naneho fisaorana ny rehetra ihany koa moa ny lehilahy noho ny fahatotosany ny fifidianana tao anatin'ny filaminana sy mangarahara. Lova Ramanantsoa sy Mamy Rasoanaivo. Mandeha kehitriny fa ny firarinay dia nizora ny fiainam-pirenena ao anatin'ny filaminana sy ao anatin'ny ara-dalàna izay ny firarinay ary efa naharitra ela loatra ity Kristy ka tsy misy vahaolana afa-tsy io fifidianana io ka ny firarinay zany dia nahavitana ny fifidianana io atsaka ny sandavana araka ny voalazako teo ary miveriko fa feno fahendrena malagasy ary tanteraka zany zay ny fomba fijerinay misy voalohany indrindra aloha zany samy malagasy afaka fampiresaka foana everiko tsisy maharatsy ny fampiresana fa samy manana fomba fijerinay koa nefa tsy maintsy ho avy koa ny fotoana lazanay hoe inona ny hevitray manoloana ny fidinana faharoa mankasitraka manokana zany ireo malagasy nandray andraikitra tamin'ny fifidianana ary mirary koa raha mirary ny azondro izay tsy afaka nifidy tamin'ny fidinana voalohany iny mba ho afaka natanteraka izany amin'ny fidinana faharoa isorana koa ny senita moa izay manatanteraka nyity raha-pirenena izazazay hoe manahirana dia manahirana tokoa ty anisan'izany koa ny gouvernemanta zany izay nandray fanapahan-kevitra ny amin'ny hanavaozana na farafaratsiny andraisina fepetra mba azondro izay tsy nilatsaka tsy afaka nifidy mba hifidy zany izay koa ny voalohanteny mankasitraka manokana mazava azy moa ireo ilay safidy ny tenanay zany tamin'ny fifidianana iny raha-pirenena izy ty mbola mitony fandraisana andraikitra fa tsy mijanona loatra.